eo amin'ny ivadika eo amin'ny terrain baolina lavalava isika amin'ny mahandro ny valo marsa androany dia natokany zareo anivon'ny malagasy Rugby ho lalaon'ny vehivavy rano fotsiny teny amin'ny kianja mankendo tapenaka tamin'ity androany ity ka isan'ny lalao goavana ny fanandrina tamin'izany na ny lalao fihantsiana izay nikatrohan'ny FTM Manjakaray sy ry zareo avy eo amin'ny 3FB nivoaka nandresy ry zareo Vehivavy Manjakaray tamin'ny isa 220 no 7 ao anatin'ity fanadidiny anyity koa no hitatara amintsika ny momba azy i Laurence izay mpilalao rugby vehivavy avy ao amin'ny kluban'ny ry zareo avetsy Besarety. Ho fankalazana ny andron'ny vehivavy valo marsa dia lalao rugby natokana ho an'ny vehivavy rano fotsiny no natolotry ny malagasy rugby ho an'ny mpakafy lavalava teny amin'ny kianja maki ando tapenaka tamin'ity tontolo andro ity. Teo amin'ny lalao fihantsiana ary dia Resin'ny Ftm Manjakaray manao akanjo manga amin'ny sary tamin'ny moka fohy 220 no 7 zareo 3FB manao mena tamin'ny titolakandro ity lalao izay tena niady ary nahitana teknika avoleta nandritra ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 420 ny FTM Manjakaray. Nandritra ny fizaram-potoana faharoa dia ny fandimbasana tanteraka ny fanafiana sy ny fitarihana ny isa teny amin'ny solaitra be. Mitovitovy ihany koa ny avy teknikan'ny rotota saingy hita onana tombo teo amin'ny tanjaka atao anaty avany Manjakaray ka izay no nahatafavoaka azy ireo ho mpandresy. Teo amin'ny lalao voalohany kosa dia izay nikatrohan'ny Besarety sy ny FTVL Lalamaty dia toy ny nanao fanazarantena ry zareo Besarety manao akanjo mavo amin'ny sary nandritra ny 20 minitra ny lalaovana. Resin'ny Besarety tamin'ny isa mavesatra 920 teto ny FTVL Lalamaty izay manao akanjo mainty amin'ny sary. Isan'ny mpilalao nisingadina i Laurence mpilalao ny Besarety izay hitantara ny momba azy sy ny rugby amin'izao andro ny valo marsa izao. Nenanako Laurence club any SCB ny lalaovako tonga nanao rugby manana namana kizakizana kely tambola kely dia nariska nanao ohatran'ny hoe lalao mahafinaritra ilay izy niaraka tamin'ny ankizy nanomboka 10 ans dia efa ny école de rugby tao Besarety jusqu'hatramin'izao mbola Besarety foana. Izany hoe ankizy lahy zany nifarika anao nanao ankizy lahy teo an-tanàna. Dia rehefa nanao an'ilay izy ianao mora hainao ve inona ny tena nahafinaritra anao tao anatin'ilay? Tena mahafinaritra anahy ilay placage satria izay point fort dia passe koa eo ihany. Dia rehefa nilalao ianao tao anatin'ilay izy nanana tanjona ve ianao sa hoe mbola hoe nilalao feno lalao fotsiny? Lalao tany amin'ny club dia nanao jeu à 7 ans la vie izay jeu à 7 club rehetrarehetra dia faniriko tamin'izany mba ho lasa équipe nationale
dia izao efa tonga amin'ilay tanjona niriko. Inona zao no tena hitanao hoe zavatra tena nanamarika anao tao anatin'ny rugby zany? Nanamarika anahy tao anatin'ny rugby efa capitaine d'équipe tamin'ny A15 tamin'ny nandeha tany Afrique du Sud, dia meilleur joueur tamin'ny 2013, finale tamin'ny 3FP Spesarety. Efa naratra ve anao fa nisy ratra nahazo anao ve tamin'ny rugby? Mbola tsisy loatra amin'izao. Andron'ny 20 mars androany manao ahoana zany hoe renim-pianakaviana milalao rugby fandrindrana an'izay eo an'lafin'ny tokantrano ny fiainana trano manokana? Izay mpivady moa amin'izao samy mpanao rugby dia zaho nalama mandeha manao entraînement indray dia indray ao an-tokantrano dia manatra zaza mandeha mianatra dia mifandimby ohatr'ohatra hoe zaho narindra zany ny tokantrano sy ny filalaovana rugby. Mitondra inona tamin'ny fiainanao ary ny rugby zany raha ny fijerinao azy? Lasa be pahalala sy mbola-pantatra zany. Teo amin'ny lalao voalohany kosa izay tokony honikatrohan'ny Sabanamy RCTS ny Soavy Masoandro dia tsy raikitra ny lalao satria tsy tonga zareo avetsy Soavy Masoandro.